iza ny te ho sefo, iza mba te ho patron an-tenany. Enoy tsara ny dikan'izay efa vonona ianao fa isy olona mafilo taritinao. Fa tsy hoe Seigneur ataovy PDG a. Dia tadidio ity rehefa PDG anao misy olona mafiatoka be ao. Dia zao foana ny teneniko ny olona sarotra taritiny mitandremo, fa ny olona sarotra taritiny any aoriana kely lasa PDG ihany, fa olona sarotra taritiny oatra azy ihany ny entiny. Marina sa marina? Efa tsy sana malitsony izay. Akory a? Akory le? Izavy ny te ho tahina. Ataovy tsy mandranona mandra-tanana eo. Izavy ny te ho tahina. Dia noho ity, raha manana société ianao na tianao na tsy tianao, rehefa nyteny ianao hoe tompo tahio a dia dikan'izay ianao koa izany ny antsom-pifaninana aminao, concurrent anao. Marina sa diso? Ka tsy mahazo menomeno tompo be mpifaninana be. Ny tiany olona PDG, mpanan-karena, mandeha be mibizina, tsisy afa-tsy eto amiko no mividy hena ny olona, dia ny ambony rehetrarehetra mipitrapitra. Tadidio ity rehefa nitady ianao ho fitahiana dia ny dikan'izay efa fantatrao fa misy fahavalo ao anatin'ilay Pâques. Hoy ny tenin'i Jesosy, mandra-panaovako ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Fa tsy ny teny mihitsy izy hoe mandra-panaovana ny prêt-à-pot aminao ho fitoera tongotrao. Enoy tsara, tadidio ity, mivonona ianao andohan'ny vidiny. Mivonona ianao andohan'ny vidiny fitahiana izay nangatahanao. Tsy miteny ako hoe sandam-bola, sao dia isy itendray, hitanareo zay le fanatika, zay volanareo izany tedaviny izany. Ny tiako tenenanao dia izao, ny teny ianao hoe tompo homeo société a, tadidio tsy maintsy misy concurrent société izay angatahanao amin'Andriamanitra. Na i Abrahama ary na Jakoba ary mbola nisy concurrent taminy, mandoaka lavaka fatsakana izy, mbola misy manana fatsakana hafa koa, fa tsy hainao rery. Ino fa tsy nanao amen? Ka na tsy hanao amen ary ianao, marina foana izay teniko izay. Ty tadidio, hitombo dimension ianao, tadidio ity, na manana daholo ary ny olona rehetra, ianao dia mpanohana ny olona manana. Teneniko anao, amin'ity taona ity tononiko fa ianao mahazaka ny fahombiazan'ny hafa. Mahazaka ianao rehefa misy olona tafita mihoatra lavitra noho ianao. Izay ilay teneniko anao, ianao dia ho paster ety ambony pilipitra. Tadidio ity, ny pastera rehetrarehetra dia fen'olona netiny ambavaka lasa miliardera, fa tsy midika izany hoe hialina ny pastera ka hiteny hoe manomboka izao tsy hivavaka tsony, iny ary nanadino anah vao nanapaka-rena. Eto izao misy manaraka amin'ny FB, eto izao misy olona be dia be mety anina. Misy aminareo raha netinay ambavaka, mety efa ary za tsy mandangy amin'izany, misy miliardera aminareo. Fa tsy mbola nisy facteur ny rehare mihitsy hoe tia ny taratasy, chèque ny naterinay a, dia midika ve izany hoe irehare zay, dia midika ve izany hoe tsy hivavaka ho anareo tsony zay satria nisy anankitelo, efatra, dimy, enina, rehefa noho ny miliardera dia tsy hita. Mazaka an'izay toe-po zay tsy mbola mazaka. Zay ilay hitenenako mazakazakako. Vonona nitomany ny zavatra hitomaniko. Mba azonao an-tsaina ve hoe raha izay fotoana rehetrarehetra izay, mety efa nahazo 4 relina rairay avy ny zanako. Nisy taona Emma, zanako vavy matoana ny tany ahy. Mais maman, tu as prié pour Anne et ils sont partis à l'étranger. Pourquoi tu ne pries pas pour nous? Dia eo ianao ilay mody miteny hoe hihinana glasy. Izay ny tenenako anao, ahoana? Sasatsa? Raha nazava ny zanako ve za zao hitandry, nanao réveillon tsika, mandofa trano.
za aty oriana rehefa ozy izy za tsy hanery any zanako izany mihitsy anao pastera rehefa tsy zay ny antson'Andriamanitra ho azy tsy andeha hanery azy an'izany mihitsy za koa tsy taitra amin'izay fitsaratsarany olona zany mihitsy ino ny zanaka pastera dia teneniko ny zanako tsy mitovy aky ny tanjona tsy mitovy ny antson'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy tsy mitovy ny tanjona tsy mitovy ny fahefana ary tsy mitovy ny azakazaka io olona eo akaikinao io atsaro ny fampitsaratsara satria tsy mitovy ny tanjon'Andriamanitra ho anao sy ho an'ny olona io amen aza mitsaratsara aza mitsiriritra renan'ny olona manomboka amin'ity taona ity sao sahady ianao dia efa hiakatra dimension tsy hitsiriritra fahombiazan'ny olona ianao satria fantatrao fa ny tanjon'Andriamanitra ho anao tsy ny tanjony hafa fa ny tanjona ho anao dia manokana amen koa noho izany ry havana malalo amin'ny tompo ho fampizarana ny dimension vaovao izay hikaranao dia fataro fa le fitahiana angatanao dia voaraisy somatsara fa miaraka amin'ilay izy rehefa mahomby ianao dia misy fahavalo ao anaty misy olona mafy hoentina olona mafy atoka be tsy nanao amen ianao fa natianao na tsy tianao izy misy zavatra be dehibe mila alaminao dia misy ny sefa dia misy ny alamina zay rehetrarehetra nitady vady tompoko rehefa nangataka fitahiana tamin'i Jehovah ianao dia hoy ianao hoe zay nahazo vady avy amin'i Jehovah dia nahazo inona hoy izy ina arena fiza ny teny anao fa rehefa mahazo vady ianao dia tsy miady mihitsy nareo roa c'est dans le bac fa iza ny teny anao fa ny mangataka vady avy amin'Andriamanitra misy fotoana tsy miara-mandohalika nareo mitady vola raha io mivady dia rehefa miadina manao toetra kely le ray sura ve fa ety le izy Jesosy tena avy aminao ve ty tompo nefa tamin'ny voalohany harselena mihitsy pastera aiza le avy amin'ny tompo sany efa endry efa mivavaka be efa tonga fanisaka ny lahady efa zao efa mifadianina foana zay mpivady rehetrarehetra aleo atao ty pastera tenenina marina atsangano ny tanam-pivady zay mbola tsy niady mihitsy aseho an'reto tanora reto samy mierikerika raha mahita samy manangan-tanany eo azo sa tsy azo le tiako ambara rehefa mangataka fitahiana ianao rehefa hiakatra dimension ianao dia ho azonao hoe na niady ary dia efa ao anatin'ny fitahiana rehefa miatrika ady ianao dia ny fahalalana fa niakatra dimension vaovao ianao tsy le ady fotsiny hitanao fa toa dia le fandresenao arinan'le izy dia efa hitanao sahady misy fahavalo oke ary mahazo mitomany kely fa tsy manino ny hita daholo lalany rehetrarehetra nify ninona fa ny tiako lazaina anao dia zao mitomany ianao fa noho ny ianao efa manapaka amina dimension dia ty tadidio eo amin'izay ianao fantatrao hoe eo ambony maingoka sy mena rano ianao dia hoy ianao narary maingoka le nikakerinao teo amin'ny anaran'i Jesosy kosa nefa any ambany tongotra ianao io ianao io mbola milatsaka ihany eto fa zao na manaikitra raha maingoka efa niakatra dimension na manaikitra rito hoy ny tenin'Andriamanitra efa nomeny ihany fahefana anitsaka n'ity maingoka sy mena rano ity ao zay mitoera fa zao ny tenin'Andriamanitra mitoera eto amin'ny tanàna-kavanako ozy izy mandra-panaoko ny fahavalonareo ho fitoera tongotrareo midika an'izay tsy maintsy isy le fahavalo ny fahasamihafana dia ny olona mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra tsy le olona miteny fotsiny hoe amena efa farina hatramin'ny feo fa le olona mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ny tanora tsy midika izany hoe tsy hanambady tsony aika hony aho misy ady
aza mananareo rehefa miombon'iny tsisy ohatranareo koa marina sa marina vavakytsika mivavaha ianao dia teneny ny tompo hoe tompo za ampiakary dimension amina fahatakarana za Andriamanitra amin'ity taona ity olona mazaka tsy matahotra na mandalo aliky ny fahafatesana azy tompo za mahazaka ny ady rehetrarehetra eo satria ny fomba fijeriko tsy mitovy amin'ny fomba fijerik'olana teo aloha intsony dia averenao amin'ny tompo ilay hoe na ny farandro ary ve hitanao maika fa ny andro rehetra amin'ity 2023 ty teneny hoe tompo mifonako mifona raha nomenomenona ny nalefako aloha mifona raha tsy nahatakatra hatramin'izay fa ankehitriny kosa Andriamanitra ataovy manana an'ilay fahalalana sy fahatakarana mety tsy ananany hafa le fahatakarana tsy haiko tamin'ny herintaona nandray azy raisiko ankehitriny nangataka taminao Andriamanitra hoe taio hoe ambino fa ny angatahako Andriamanitra ankehitriny ao anatin'ilay izy ka raha teo anana fitoeran-tongotra ho fahavalo dikan'izay manomboka eto tsy matahotra fahavalo ay ve Andriamanitra ao anatin'ilay fitahinana angatahako tsy maintsy isy ny concurrent tsy maintsy isy ny mpanenjika tsy maintsy isy kay ilay ranomaso misy fotoana kay non valiny misy fotoana kay tsy tonga ilay valimbavako fa tompo miakatra dimension fahatakarako raha tsy nomenay iny asa iny Jehovah dia mino ary tia ny dimension atakarako manaraka fa tsara mihoatra lavitra nomeny nomaninao ampianaro Andriamanitra anaiky ny sitraponao teneno izy na mafy amiko ary dia ampianaro anaiky an'izany tompo ay ve le fitahina misy taona koa mifadianiny ay ve le fitahina ohatra tahaka neny Joseph misy fotoana koa mandalo ady fa matoky ny tananao a Jesosy manana fahatakarana ielako ny niveau teo aloha miakatra amin'ny fisainako manomboka androany teneno amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ilay toetra miady amin'ny nofo aman-drà miakatra dimension eny amin'ny tontolon'ny ara-panahy amin'izay ihany miady ankehitriny tsy matahotra olona mamosavy fa za koa efa miasa eny amin'ny tontolo ara-panahy ny tontolon'ny vavaka fampitomboana fiainam-bavaka raha milaza reny olona reny fa mahay mikitikitika ny any amin'ny tontolo ara-panahy dia nataonao mihoatra lavitra noho izany ka ampitomboky ny finoko ampitomboky ny fiainam-bavako ampitomboky ny fahazotoko mitady anao satria ara-panahy ny fiainana tapitra ny fotoana hiadivako amin'ny ety amin'ny tontolo ara-nofo tsy ho taraiky hifamaly amin'ny olona ako na hiady hevitra amin'ny olona mba hitahina fa hiady hevitra kosa any amin'ny tontolo ara-panahy miakatra ny nivoako tsy milahatra amin'ny olona tsy milahatra amin'ny devoly tsy milahatra amin'ny fomba fanaoany tsy milahatra amin'ny olona varimbariana amin'ny ety ambony tany fa efa miopere any amin'ny tontolo ara-panahy ny vavaka izay ataoko dia ataoko mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay ny fifandraisako aminao Andriamanitra no alalako voalohany ny tsy ambaratelo ny tontolo ara-panahy ilofitra amin'io amin'ity taona ity ny résolution ako amin'ity taona ity dia mahery mihoatra lavitra amin'ny ara-panahy mihoatra noho ny hatramin'izay mahery ny ara-panahiko olombavaka ny ara-panahiko ny tsaroko voalohany rehefa andeha hiady ny fitaovana entiko miady dia ara-panahy
tsy miady amin'ny nofo amandra intsony fa efa any amin'ny tontolo dimension vaovao ny etsivako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.